Fandravana ny antenimera pirenena ary fametrahana ny Assemblée constituante ireo no sosikevitra isan'ny nisongadina nandritra ny fianambe nasionaly ny fampiavana pirenena teny ivadony herinandro lasa teo. Manoloana izay indrindra dia milaza andray fepetra entitra ny eo anivon'ny antenimera pirenena raha toa ka misy ny fampiarany filoha pirenena izay sosikevitra izay. Eo amin'izay lafy ny politika izay hatramy fa iverina eny amin'ny antenimera pirenena isika isokatra amin'ny fomba ofisialy rapitso dimy ny fivoriana ara-potoana voalohany antenimera pirenena amin'ity taona 2024 ity. Ny zava-misy eny anivon'ny antenimera pirenena no entina ao anatin'ity fandedetiana manaraka ity. Rampitso maraina manomboka ny folora no anatanterahana ny lanonana fanokafana ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana voalohany antenimera pirenena. Efatra amby roapolo ora mialohan'ny fivoriana miomana amin'ny fandraisana ny fivoriana ny antenimera pirenena. Raha ny zava-nisy teny toerana na sy mpanamboarana ny lapan'ny Tsimbazaza. Miova endrika ny efitrano fivoriana solombavam-bahoaka, na sy mpanavaozana ny seza rehetra, na sy mpanavaozana ihany koa ny fitaovana sy ny kojakoja ilaina amin'ny fanamafisam-peo. Raha ny momba ny solombavam-bahoaka indray, manomboka tonga tsikelikely ny député avy amin'ny faritra samihafa. Mbola misy kosa nefa ny manana olana amin'ny fitaterana ary tsy mbola tonga eto andrenivohitra. Ireo solombavam-bahoaka voatery tsy maintsy mandray fiaramanidina no tena manana izany olana izany. Ho an'ny avy any Toliara ohatra dia nisy fiamorana trano zotra Air Madagasikara ka nanano sarotra ny fahatongavan'ny député avy amin'ny faritra samihafa ny Atsimon'ny Nosy. Ny farany herinandro teo dia nanamafy ny fiantsoana fivoriana ho an'ny solombavam-bahoaka ny filohan'ny antenimera pirenena Rakoto Mamonjy Joamax. Ary nanao antsoavy ny ministera ny fitaterana ihany koa ny tenany mba hanamora ny fitaterana. Aharitra 80 andro moa ny fivoriana antenimera pirenena. Ankoatra ny fandalinana samihafa, anisan'ny hojeren'ny solombavam-bahoaka ao anatin'ny fivoriana ara-potoana anomboka rapitso ny momba ny raharaham-pirenena. Atafiditra amin'ny fiomanana amin'ny fanatanterahana ity fivoriana ara-potoana antenimera pirenena ity ny maraina teo dia nisy ary ny fivoriana Braomaritra eo anivon'ity androm-panjakana mpanao lalàna ity.